tokony ho filamatra amin'ny fampanjakana ny fandriam-pahalema manarany koa amin'ny fampandrosoana ireo jeneraly 950 raha ny fanazavana no entin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonary Mampianina teny amin'ny lapam-panjakana ny avoloha androany tokoa mantsy no nanolorana ny faneva ho azy ireo ary midika ho zava-dehibe eo amin'ny andraikitra tokony raisina izy ireo ny fandraisana izany faneva izany araka izao fanazavana izao. No tanterana androany teny amin'ny lapam-panjakana ny avoloha ny lanonana miaramila fanolorana ny faneva ho Androanazo Laharam-Boninahitra jeneraly tamin'ny taona 17 lasa teo. Misa 950 izy ireo no nisitraka izany Laharam-Boninahitra izany nataony nazo ny Laharam-Boninahitra général de brigade tao koa ny général de division. Nomeny filoham-pirenena Atsy Voninahitra ny lanonana androany satria ny filohalina tokoa no ketro ifaran'ny fiandranam-pirenena sy miantoka ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Anisany fanamby lehibe sy napetraka ny fitondram-panjakana ny taona lasa ny fanavaozana eo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana na ny RSS ny ady atao amin'ny asandahalo ny ady amin'ny asa fijiriana maro samihafa ary ny fiarovana ny morontsiraka Madagasikara. Tsy hijanona treo anefa izany fa mbola hotohizana amin'ity taona ity ary nanaingy ireo jeneraly izay vao nosalorana ny Maro-Boninahitra ny filoha handray ny anjara tandrifiny izy ireo tokoa no kitana hitarika izany. Tsy misy fampandrosoana ho tanteraka eo anivon'ny firenena raha tsy misy ny fitoniana maharitra ka ho tandroka hiaro ny vozona sy vadobe sy mba nitresaka fandriany vahoaka ivoany ireo manam-boninahitra ireo.